nahita angano tantara mitoy soratan'i Saoly Rakotonanahary. Ho velomin'ny faniry Antarinivo sy Saoly, ary Solofo José sy Christophe Rabiarmanana ary Rijal Jona. Andrindrara teknika Mamy Arvony. Mana totosa Solofo José. Tena vizana mafy azy zany rato fa mandehanao hoe mba jereo zao varisao dia mahao. Ka zangy efa nanontany anao izay anampiana nefa moa ianao miseho mahavitako naliko tsy nisalovanako. Angamba anaraka ny teninao fahiny hoe aka-panampy ihany raha ohatr' izao ka ry maman manko efa niteny fa misy zazavavy naman'ilay mpanampin'izany hono afaka miasa aty amintsika sy ianao. Naloko ihany aloha manontany izay hevitra fa tsy tapako zasa mirery izany tsinako. Tsy fantatro aloha fa mba hitako ihany nge ny avy zananao ry sendry isak'izay avy miasa nefa tsy maintsy mbola anao raharaha indray. Angamba rehefa misy zaza ianao vao ingositsy anao tsony. Ka ny fitiavako anao ihany kosa nge ny antony nanaovako an'izany. Tsy tiako raha misy olo-kafa mikarakara anao akoatra eny fa na dia nyreninao aza. Raha sanatria kosa ve ka misy izay tsy fahafahanao dia mbola ho saro-piary ihany kosa ianao? Izany kosa hafa mihitsy saingy mahatsiaro fa to tsy dia mahafa-po antsika loatra ny sakafo hariva indraindray satria efa vizana loatra ka tsy mandeha amin'ny zelon'ny intsony. Marina fa fitaovana manala fahasahiranana daholo ny ampiasaintsika ato nefa dia tsy tomomba narak'izay ilaina azy indraindray ny sakafo. Velao amin'izay any dia hijery ny sakafontsika fa sao mahay eo tokoa ka. Nde tokoa ary izy rado no sehen'ny mpanampy antsika. Izy kosa ny vadiko ry seheno efa izay natorotoroko andrizay daholo ny raharaha rehetra ka inoko fa tsy dia misy anahirana loatra. Fotoana ho antsy navitako an'izany satria any ampiasana foana ny andro tokony fiainana ny vady isan'andro ankoatra ny sabotsy sy ny alahady ary ny andro tsy fiasana sy ny andro fety. Ary maninona koa ty rado no manao fijerina dalan'ny sehny toy izao ka sa tara amin'ny hatsaran-tarindra matoa kely kosa. Tena taitra tokoa moa zany. Fa raha ny hoe tara indray dia tsy izany mihitsy. Efa manana anao nge aka ny seheny iray ve? Ka hiasa akory ny atongavaka eto aminareo anajan'ny asa koa ary raha sanatria ka misy tsy azoazonareo na eo amin'ny fomba fiasako izany na eo amin'ny toetrako akapobeany dia aza misalasala renareo miteny sy mananatra dia ohatrinona tokoa moa izany ny karamanao? Izay efa nifanarahany tamin'ny maman ihany ka ohatrinona tokoa moa retsy izy teo? 7 sy 2 alina ariary ny tapaka mianaka ka niraisina isaky ny voalohany volana hono fa isaky ny farany volana hono nareo vao mandray vola. Raha sanatria izy ka mila vansa dia miteny aminareo ihany farany fandriako aloha dia avelao hijanona arak'izay fanarahany efa vitana sy madama be ihany. Fa ohatrinona moa izao ny karama farany ambany? Tsy 5 alina? So kosa rery sendra dia tsy rariny izany karama izany ka ho voasazy amin'izany sika mpampiasa raha sanatria ka misy fanaraha-maso tampoka. Ka rehefa nazo avy amin'ny madama tampoka angeny raharahako dia tsy mampaninona loatra izany karama izany. Afandray raha hoe zarery ihany no misahana ilay tokantrano iray manontolo manomboka any amin'ny sasalamba sy mipasoka mipiritrano sy ny fanadiovana an'izany fiantsenana sy ny fikarakarana ny sakafo intelo isan'andro na enalina kosa aza angamba tsy ho ampikarama an'izany ka sady tsy hitako angeza tokony adika-hevitra amin'izany rado hoe tsy mbola fantatra akory izay fomba fiasany. Arakara-darery voajavatra ry sendra toy izao ve ny endriny dia ho ratsy ahoana kosa ny zava-bitany. Tsy adalangeny tolo raha tokana nanao izany fanoharan'izany fa iny. Ary ianao atao tsy mitsahatra amin'ny tanisany atsarany seheny eto masoko mihitsy dia ho sanatria ve? Kariry izy mivady fa sao dia izany indray no mahatonga fifanololana eto aminareo avelao hamonjy ny lakoziako amin'izay fa efa miandry kosa izao vilisy ny vilany ataoko hoe adala kosa ianao ry sendra raha iseheny no ahateraka ny fahasarotam-piarinao toy izao ka olona hiara-miaina amintsika ato ange ny zazavavy iny efa fantatro ny toetrako fa tia vazivazy ihany indray. Ajanony eo koa izany resaka izany fa mahasosotra ka. Fanga mbola tsy tonga sendra ry seheny? Ie, mbola tsy tonga izy fa nanavatra tamin'ny telefonina teo. Mbola mangan'izany mpiara-miasa amin'ny mativaty izany hono izy rehefa avy miasa. Ry, fa naninona koa ary izy ny tsy niantso aho? Teny efa niantsoanao tokoa hono izy fa tsy nahazo anao mihitsy toa hoe mivononao hono angamba ny telefoninao ko.
Ary efa masaka angano sakafontsika e? Efa vitako ka sady le loka kafizinao mihitsy nao, tsara maso maina sen'omby, tena efa niangaliko fatatra mihitsy e. Efa hitako eto ka azo hotomana mihitsy azo rehefa avy eo. Zany ange no efa nilazako hoe arakarahadare voajavatra e. Tsara dare nge enao tiry se eno e. Ai, aza be vazivazy toy izany re enao raha mise fa mahazotra nge raha misy mahita an'izao fetsika ao izao e. Izy akory no ahita izay ataontsika eto e. I madamo zany molo taratara vao tonga ka afaka miresaka mahalalaka tsara sika. Tena tiako nge enao se eno e. Misakisany ianao raha mise ka. Vao nahitanao fotsiny ty foko kely adaladala ty de raiky pitita aminao. Avelao re raha mise fa aza ataonao toy izao ka hiasa ny nandehanako tato aminareo fa tsy hanao izao adalana tianao atao amiko izao mihitsy. Esoro ny tananao ka alazako amin'ny madama nge enao e. Aza be tato-bolana toy izany ikiry se eny malala. Ka misora re enao ka. Tsy ino izay lazainao mihitsy sendra raha izany. Raha manaiky ahy ianao de omeko vola ambonin'ny karamanao. Mety ohatran'ny karamanao mihitsy aza. Tsy mila an'izay volanao raha mise avelao amonjony rarahako ka. Mba olona toy izao ihany ve ianao de tsy hay hanaja tena tako izao e. Avelao aho aza ataonao tako izao re ahy e. Ary satria tsy ahiajaina amin'ny teny mamy ianao de miala tsiny ary se eny fa ankery no anatanterahako ny filako aminao. Miala re ianao raha mise fa mamenatr'olona ka. Andray aza ry vitina ohatra izao ny akanjoko ka. Inona re tsy ataony tiry ratro vonjeo. Ary to tsy mampiotsina anao akory rato izany vaovao mahafaly izany fa inona mampanjonitra anao toy io nefa za nge mba mezaky ny anome hafaliana anao e. Eniko daholo nge izany lazainao rehetra izany faly aka. Aza manday nge faly ve de ho marikivy endrika toy io ka. Miomboka faliana aminao re ary sendra noho izany zaza ho avy zany fa ny somary mampiasa loha ange de ity ady tany ry-dady ty. Za zao no anisan'ny vavolombelona nahita ny varotra amin'ny fanaovan'ilay olona tamin'ny dada nefa zao nivadiany zao ndray dada. Ka maninona raha miantso any tantoa raha maniraka ianao isolo vavazy de vita ny resaka. Inona fotsiny nananao havana toy ireny raha tsy amitrangan-javatra toy izao e. Fa nananao nga ny numéro-ny. Ao anaty annuaire-ny azy ka nataoko aiza tokoa moa izy iny. Seno Seno siakan'izany kio ve de antsonao any se eno e. Atroy azy misy azy akako azy. Ka isehena nge nirakiraka fa tsy ianao ry rado e. Na izany aza ry sendra olombelona toanao nge iny e. Raha zavatra kely tsy misy dikany ohatr'izany no andrebirebenao olona nefa vitanao ihany de ataoko hoe akamonana ianao. Marina fa mitondra rano ianao ry sendra. Na izany aza mba akingakinga sy mahavitribitrika fa mba mahakamo ihany mahita reny vehivavy sasany mivoretaka be reny ka. Eny ary rehefa tsy ataoko tsony. Ny anao koa raha vao misy mikasika ny seheny de tsy maintsy toy izany foana ny hafarany resaka. Fa inona mihitsy ny tena mahasaro-piaro anao amin'ny seheny hoe? Tsy saro-piaro amin'ny seheny zany fa mahasosotra fotsiny mandrenao miantsoantso azy nefa zavatra tokony ho vitanao. Atoroy ihany misy le izy fa tahak'izay nge efa vita ny ilana azy. Fa inona no ataonao temotra ny fiasako toy izao se eno marina mafy raha tsy mahasarotiny ihany ataonao toy izao ilozanao toy izao foana ve ny trano? Matoa raha mise manantona anao aty amin'ny fiasananao toy izao de satria zava-dehibe amiko no resahako aminao. Fantatrao ihany fa tsy mba misy fotoana firy ahafahako mitafa ny vatana aminao toy izao tsony ka dia aleko mihitsy manantona anao na fantatro aza fa manelingelina ny asanao Raha momba ilay volana ampanantenako ianao no antondehanao de tsy maninona fa any an-trano ihany ianao raha riva de omeko. Raha izay volanao tanaonao fa tsy mila e. Tsy zany raha teo natondehako fa nilaza aminao hoe mitoejaza. Ndre ka raha mitoejaza ianao de inona no hidirako amin'izany? De ho tianao atalandray ve ny fanolanana vitanao tamiko e? Nefa ianao voio raha no nilaza fa omenao ilay vola tambon'izany. Fanolanana ve no nandraisanao an'iny e? Eny tompoko, fanolanana tsotro izao satria tsy nifanarahako taminao mihitsy. Sady aterisetra raha teo. Mba azonao an-tsaina ve fa raha iny ianao no toriko de sady nigadra anao fa baraka. Mangony fotsiny fisaraha-panambadiana. Tsy fidinao any ny asa tao aminareo e. Mila vola, vokatry ny atsembohako. Ny atsaratarehako de tombony iray nomen'Andriamanitra ka tsy ataoko fitaovana nanaovana fitondratena tsy mendrika mihitsy. Ka inona ary ny tenao ataoko e?
ka no zavery hevitra angeny na tonga anatona anao taty raha izany dia andao hiaraka sika ho aiza hoentiko any amin'le namako dokotera izay ianao dia andao alana ny zanakareo sendra alana fa tsy ny amitsy fa everinao fa vatakazo anga izy io no alanalana fotsiny amin'izao ainy io ndre mato ary any ihany koa aneza mitondra azy mba hampisaina izay mety ho sazinao ve ianao tsy vita mpanolona fotsiny fa mpamono olona ihany koa ka zange manontany izay mba hevitra ao nefa tsy miteny ianao hoe izay no mba hevitra fantatro fa faran'izay mety indrindra tsy mahatapakirery an'izany sika sianao hoe maninona mora sika telo za sianao ary madama vadinao miaraka amin'ny resaka dia vita eo izay atao sanatria vao enim-bolana ve no vita manetriketrika ny raharanay dia dadiavinao ravana sahady marina fa tsy nahafeny tena koa ary diso teo anatrehanao sy madama vadiko na izany aza tsy ilazany amin'ny mihitsy amandrakizay eny ary rehefa tsy vitanao manao an'izany dia izany io resaka aminy matika ianao raha manao an'izany andray fantatrao tsara ny heriko sy ny tanjako rehefa sitrapoko raha mbola tianao ny hovelona miaraka noho izazo ankibonao io dia efa adio mihitsy ny miresaka izao fahavoazanao zao amin'ny vadiko fa maninona ny raha onanao toy izany mihevitra ve ianao fa ho fatinao zay ray sika mateloha aza raha onanao toy izany ase eno fitiavako anao matoa ianao toy izao ka fitiavana ve efara amin'ny fifamonoana fitiavana izany izy rehefa tsy mahafeny filana tsy mba mahay mionona amin'ny anjarany tena aza be sermona eo anao fa mahasosotra fitaf izany ny marina ary mandehana amin'izay koa fa amin'ny manaraka olazaiko anao ihany ny fanapaha-kevitra hoe avelao aloha heritreritra kely raha izany foko izany no parokito dia tsy voaketo raha tsy mahazo valony mahafa-po avy aminao saingy olo-kendra ka omeko fotoana ihany ianao eritreretana aza ela fotoana nefa izay no isy fahavelao andeha mino aho fa tena olo-kendro tokoa ianao ry se eno mbola miangavy aminao ihany nefa mba tsy ilaza ninninona misendra vadiko matoka ianao fa ho zairiko ny vavako tena tsy mivazivazy aminareo any raha misesy madamy tena metra-pialana tokoa ary naneta-keliko azy efa voafehako ihany koa ka azonareo savaina tsara aloha raha sanatria ka tsy matoky ianareo dia tena tsy azoko mihitsy tsony kosa ka nisy zavatra nataonay tsy nahafaly andry ve tato sa tsy zakandrindra raha tato an-trano mbola afaka manarina ny tsy mety ange zahay raha toa ka avy aminay no mahatonga andry ala toy izao iza koa moa no mahalala raha nahita karama tsaratsara kokoa noho ny ato aminay ianao nefa hatreny am-piandohana nge no efa nilaza zay fa azo atao no manome anao ambony kokoa noho io raha ny marina ry izy mivady dia tsy avy aminareo mihitsy na nkarama omenareo ny antony andianako antony asa mirery izay tsy ambara telo kirery no antony anaovako an'izao mba vinavina anay nge zao dia ny hoe mba tena nampy anay ianao indrindra amin'izao madama mitondra vohoko izao sy rehefa teraka ihany koa re tena mba nitondra sobetsaka tato aminay manko ny fisianao ka so re dia tsy mety fa mba mijanona aloha tsy tiako ianao rado miangavy toy izany fa firin'izay mpanampy koa nefa io za ndray tsy mitambitamby izany fa ray miala folo miditra azo marina fa tena tsara fiasindry na afa-po ny asandry hatreto saingy rehefa tsy azo tambatambaza andry dia mandehana fa izay koa tsy mitana dia izao alin'izao ve ianao no andeha tsy aloha ve raha mpito sao dia maninona any ianao ka izahay avy no voaroroy amin'ny tsy antony raha mpitsara ny aleto mino angamba fa afaka ny amin'ny azy sisa-karamako atianareo satria tsy vola be akory izany eo fa ho jerena momba n'izany raha mpito izany gaga angamby ianao hoe fa maninona no manenjika anao ety tena gaga mihitsy aloha zay eno dia izao ve ny fantatrao fa vahaolana mahomby tsy afaka niaritra amin'ny fanenjehan'ny feo amin'ny feritreretako raha misia avelao zako izao fahoriako izao na dia tsy fidy ny azany na tonga ho toy izao mbola matanjaka tsara ny ambopoko izao ka tsy mitamby aminao velively izao vehivavy izao mifona aminao ary zay eno aza entina amin'ny fomba samboaravoara toy izao ny fiainana fa ento amin'ny fotony sy saina mieritreritra tsara fa ny anao kosa angamba raha tsy heritaona tsy ampieritreretana ka zavy ny andry anao eo omeo ary ny adresinao mba ahafahako mamangivangy anao faravaratsiny dia tiako misy vola omeko anao tsy havita taona tsy akory fa mety ahala amin'ny fahasairana anao ihany angamba ny antony alako tao aminareo raha misay dia satria tsy tiako ny tsony ny fanerasera aminao raha momba amin'ny volanao indray dia
iny entoaniny ianao fa sao dia hananako alahelo amin'ny vadinao satria fantatro tsara fa nitahirinareo ny mpangahanao nangalana an'ireo tsy teo hovendrikendrika ho mpangalatra raha tsy nanao an'izany akory. Eny ary rera tsy hanome adresy ianao boribory ange ny tany tsy maintsy tongako izay misy ianao na hatrany am-paravazan-tany aza ary nahoana no hitsoahanao toy izao misaotra ihany aloha na dia tsy niraisinao azy ilay vola zay zany ko rado fa manina ho ianao no lasan'ny ovabe toy izao aiza ve kika tsy miditry ny trano raha tsy efa avy ny sotrosotro avy any. tsy raharahanao izay ataoko fa veloha atory amin'izay fa nga efa voky ianao no hoe atory amin'izay tsy hinana tsony re hafa efa voky mihitsy fa dia inona loatra ary mahatonga anao an'izao fihetsiko izao amiko hatr'izay nahalalako anao mbola tsy nahitanao ny sotro izany mihitsy. Eny fa na dia labiera aza ny mamanareo sy ny dadanareo ihany koa ny laza fa tsy mba fombanao mihitsy manao an'izany. fa nga efa nitaterinao tany amin'izy ireo sahady zany na ny tany vaovao momba ny tokantranontsika ve izy dia hanafenako ny zava-misy ny zava-marina ato ka tena anisan'ny zavatra mankarary ny foko tokoa nke zao ataonao zao rado raha sanatrika misy olana dia tsy maninona fa zarao aky raha mamaha mbola zakako ny afa tsy mila zaraiko aminao fa nahoana ary ny fahamamonao ny zarainao amiko isan'andro izao ka izany ve ny hoe zakanao fa manelingelinanao nga ny mahita matory eto sa manahirana anao ny mamalina ny lambany rakofako afaka matory amin'ny tany inga efa tsy manahirana anao amin'ny fandrahoana ny sakafo koa fa efa tsy mihinana ato aminao nefa mbola sorosoreninao foana efa fantatro ange fa hatr'izay nandehanany seheno izay dia toa tsy mampazoto anao mihitsy ny sakafo ato an-trano so dia heverinao aza fa zany nandroaka ny seheno izy no tia ampifilafilany ka tsy aleo ve kiny fiainantsika no atao izay mahamety azy aza resahanao ny seheno ntsony ary sendra efa lasa izy ka fotony maty ezaka manomboka rahampitso anao izay mahafalifaly ianao engany izany mba tsy ho fampanantenana pokaty fa mba tena ho tanterahanao tokoa rado tsy fomba kokoa izany mampanantenany tsy misy zany rehefa teniko dia tanako izay ahasalamanao sy ny sombony antsika no heverina manomboka eto tapitra treto ny adi-tsaiko ka mino ahy ianao fa iova ho toy ny nahalalanao manomboka rahampitso ary avelo amin'izay atory fa mavesatra be zany lohako izany dia rado fa taizany nahalalànao misy mo tsy efa nafarako ve ianao fa tsy milanao sady tsy te hitanao tsony manenjika ny eritreritro ry sehenao tsy mampaninona any nitady izay misy ianao fa nahoana kosa ry sehenony dia nampahafantarinao le rahavavinao miasa ao amin'ny mamany sendra avokoa ny tsy ambaratelontsika satria izy rahavaviko izay manjo fantany avokoa toy izany koa izay mahazo azy tsy misy afa-tsy izay roa rerany mpiavany eto ambonin'ny tany ka nahoana moa izay ny tsy hifankaty sy famboraka tsy ambaratelo mahafinaritra ny fifankatiavana roaroa fa hono ny sofitro ve no lalo-dalovana sa teny ianao tokoa ny vadin'ny tompony ty hôtely lehibe ty tsy lalo-dalovana ianao ka tena za tokoa izany voalazy izany dia nisy an'izany moa ry seheno hatr'izay ka dia nahoana ianao ny teny izany ve no antony tsy nandraisanao ny vola nomeko anao satria efa tsara mpiantoka tsy izany mihitsy voaingana ange izany no nanambady amin'ny tompony ty hôtely lehibe tantaniko ty fa ny fiainana ny anako talohan'izany anga tsy heverinao tena mafy tamiko tokoa tena marina ve aloha fa ny varo tena tokoa ianao ry seheno izany tenen'izany ny anadahan sendra no ny tantara izany taminay fony izy nivoaka hividy fanafodindray alina izay efa taloha izany rehefa niala tao aminareo dia nitady karamatety sy teroa nefa toa tsy nitsikiny ny vitana mihitsy dia zay sisa ny fantatro fa fanavotana ho asin'ny zanako ka tena ataoko ary raha tsy nanao an'izany koa tsy tonga amin'izao toerako izao ankehitriny izao mihitsy dia sahanao manko ry seheno ny tantara amiko izany fahavetavetany zany dia sahanao koa ny mirere fatratra fa raha tsy ny varo teny ianao tsy nahazo toeranao zao tsy te hiady hevitra aminao momba izany satria fantatro fa tsy maintsy atolaka ao aty amiko ny tsy ny rehetra tsy misy lakanao tsony koa efa manana ray ho ty sady afaka manome fitiavana ampiaziny zanako
tsy ampafantariko azy noviana fa ianao ny rainy izay lehilahy mpanara roatra amin'ny fahatsorany tovavy sady tsy olazaiko azy mihitsy fa izy dia noariana tao anatin'ny fanolanana. Velao andefa tsy tantoko izany fomba firesako ny adalako izany. Tadidio anefa fa na ho aiza ianareo mianaka dia ho hitako foana. Mandehana koa mandeha. Ny fahendrenao no angatahako roseno. Tsy hoe sanatria tonga amin'ny toerana avoavo noho ny teo aloha ka hoe anatian'ny lasako. Sanatria izany ny fihetsika tsy tandrinao indray mandeha monja dia mety ahitanao angano. Angamba voatery anafatrapanampy ihany sika rato fa tena sahirana loatra ka ny zazakely koa moa ty toa tsy dia salama firy fa tsy haiko mihitsy ataony any amin'ny akany any. Efa miresaka izany ihany ianao rosendra dia toizako. Velao hijanona amin'ny asako dia hikarakara ny zazakely atao trano sy ny raharaha rehetra ato fa tsy tantiko mihitsy izao ka. Ianao tokony hamelona indray ve rado ny taraina toy izany Satria tsinona tsy mety hijanona ianao. Tsy mety hitady mpanampy ihany koa. Nefa tsy mandray ravindena fa mbola izaho ihany aza ny manolo ny zazakely rehefa manao maloto. Ianao koa ty dia efa be tarainy erika ampahafiry ny zavatra vitan'ny vadin'olona rehetra moa no mba vitanao ty. Vao asaina manampy kely dia efa menomenona toy izao. Ay moa izany natao hamelona. Fizandray ka. Mitady volange izany e. Na ny fahitako io zaza tsy salama lava io ihany aza ve tsy ahatonga saina. Ianao tokony ampinono tsy hita fa naleo ny soloana biberon izany satria sao ratsy bika eo ny havako. Izany mihitsy kosa aloha e. Aok'izay rato aok'izay fa ezaka anao izay mahafapo anao. Dia aza mitongo toy io tsony moa e. Rato na hoe teraka aza dia tsy tokony ho aty mihitsy ianao fa manelingelina amin'ny fiainany mianaka. Raha mahafantatra amin'ny fisianao teo amin'ny fiainako manko ny vadiko dia mino fa ho vitatrio ny aminay. Fa fahafiry ny lehilahy nindrana anao isan'alina moa ary se eno Tsy fantatro. Ny any fantatro fotsiny dia ianao no nampapikitra toy izao. Efa mbio amin'ny fiainako izao ka tsy mila elingelenina tsony. Ka zoko sa tsy zoko ny mahita ny zanako. Zonao no mahita ny zanako tompoko lahy. Saingy raha manelingelina ny hoavinay kosa izany dia tsy maintsy manakana anao Ny vadinao tsy fonao akory izarana tsy ambaratelontsika. Nefa ny fahasambarankeliko tadiavinao pitehana. Tsy manaiky an'izany Dia izy zao no nataonao anarany zanako. Fa ny anarandray fa iza indray Kerino Mosalano anarany. Fa ngatsy misy anarana gasy nefa ianao reny ny gasy. Ka ny lany lohany rehefa izay no anarana tian'ireny menazy dia tsy sakan'izany mihitsy Zany raha teo ny fomba andry zareo. Ka za rainy niteraka azy zany tsy raha rainao mihitsy. Rainy rainy. Manderaka ianao fa mandehana mivoaka ny hoteliko. Rainiko tsy nikarakara sy nikolokolo azy hatr'izay. Se eno manana olana amin'ny sendra. Dia maninona? Miangavy ianao mba ampiatrano mandritra ny andro vitsy. Ekeko mifangatahanao raha toa ka manaiky ianao fa tsy hanelingelina amin'ny fiainana mianaka tsony manomboka eto. Ary hevitra ny tenanao toy ny vahiny rehetra mandalo eto amin'ny hotely. Ekeko tsy misy ahotra ny fangatahanao. Ary ilozako ianao fa andeha ampinoana mosalo. Maherezarery se eno dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany Dia taiza foana ianao rado hatr'izay 3 andro tsy nahitananao izay Na ny taratasy filazana ny fahaverezanao azy izao hiviana manam-pahefanisa-tsokajiny avokoa. Fa iza no miteny aminao fa raha vao tsy mody an-trano dia ho very. Ka mbola tsy fanaonao kosa nge izao rado hoe ny fiainana raha teo efa fantatrao fa mampitebiteby andro aman'alina. Tsy misy tsony ny fandriam-pahalemana ka teo diso kosa ve ny eritreritra raha nanao izany mba hahafana mikaroka marina sy nalehanao. Za rery ihany mahafantatra ny dinalehako izay nataoko hoe. Leo anao ary sendra. Leo ny fitiavan-tenanao. Leo ny sorotsirentinao isan'andro ato amin'ity tokantrano ity. Na eo azy io zazy io dia naleoko mihitsy aloha nakasaina kely raha mbola ho zakako ihany ny ara-mipetraka aminao ato na tsy. Eny mba mahatsapa ny fadisoko koa nandritr'izay fotoan'izay ka mangata-pamelana aminao raha azo atao fa tsy hamerina n'izany tsony. Ny olantsika nge rado dia ny fikarakarana ny tokantranontsika sy ny zazakely. Hitanao ihany nefa ny fiainana fa sarotra ka izany no mbola hikirizako hiasa sao sanatria ka isy ny sampona ny oriana any dia tsy hahavelona antsika intsony ny karamanao. Sady hafa ihany ange izany vehivavy miasa izany Ny ianao kosa ve moa tsy izany ihany. Dia tonga ato ary azo ka inona ny fiovana mba hitako ato. Jereo fa na dia ny fahafatrano aza tsy vitanao akory. Mbola sahirana ry hafa marary ange ny zazakely. Marary?
inona ny fanolazaiko ianao tsy fanolaza taminao moa fa ianao reniny ihany ny mahakarakara io zazy io marary izao ka ataovy zay taonao ohatry ny arery ange rado ny fieritreretanao io zasy io hay zay fandraisanao ray ny andraikitra ka tianao zany ny andraisako ny andraikitro zany ve ka nytaniana indray omany avokoa ary ny entan'io zazy io fa andeha zay zao de nzao raisiko ny andraikitro raha zay ny tianao fa hoentinao aizany zanako hoentiko any am'izay hitondrako azy izy ka ianao reny ny tsy mahay mitay izany ka voatery andray ny fepetra andao aloha sika rado isakafo de atory ny alina mitondra fisainana ka raha pitso indray toizana ny resaka fa inona ihany rato ny mbola ataonao aty amiko atya tsy efa ampianao ve fa petranokanao nandritra zay fotoana maromaro zay tena nahafa-po tokoa moa zany ary ny saotranao no antony mahatonga hoe toroseheno sambatra ny vadinao manana vehivavy endry sady tsara tare raha ny andokandokany ny antondehanao de mandehana amin'izay fa efa voaraiko misy zavatra saika iangaviako anao zay ry seheno raha toka sitrakao ianao moa ve ho tonga eto amiko raha tsy fiangaviana ka inona indray ho zany tadiavindra miserado izany seheno te hisaraka amin'ny sendra de inona ny idirako amin'izany tsy za rery manko fa izay sy ny zanako ohatra noho izany mba afaka hitaitra ny zanako fe ianao hikolokolo azy toy ny rahalahany ataontsika hoe anadanao raha toka manontany kerinao vadinao fa aza miasa saina amin'izany ianao tsy maninona fa iantohako avokoa ny zavatra rehetra ilainy zanako eny fa na de tapa-panjaitra iray aza rado hitanao ivaravaran'io ny nangina mantsy namatiky mpitony lelako fa everinareo sendra fampiasanareo mandrakizay nga ka ho voavidin'izay volanareo no efa ty atokantranoko avy mbola sahanareo andevozina nompanareo rehefa tsy vita ary ty de ahofy za mpiasa kelinareo na olanao aza mahavelona ny zanako ary mahakarakara azy lavitra kokoa mivoa mivaravarako ary atao farany amin'ny antsahanao tokoana kokoa zao raha ngaty ale osta sao de tsoko sécurité eo ka ho afa-baraka ny sosateny ny andro sy ny volana no fa mahatibadika teny ny taona tonga taiza soamatsary mosa zanako efa ho 5 taona izay ny maty kery no vadiko izy ny lasana fa ny sonapetrany taminay mianaka dia tena nyroborobo tokoa satria hotely lehibe telo izao mifanananay mosa zanako raha teo na dia nahavita fianarana ambony momba ny fitsaboana azy dia tsy nanahary ahy teo amin'ny fitantanan'ireo arenana velandrain'ireo efa notefena tamin'izany mihitsy ny toetsainy ka na tokony ho trano fitsaboana zany natsangany dia naleony tsy nanao izany fa nandimby ny asany rainy mosa efa vita ve zo zavatra ataonao izao efa mila tsy ho arako mihitsy mifandraisan'olona ato ary zangy ary mamantsy manao nininona kory maninona renao tsy niantso azy hely zay ka naninona renao tsy tonga dia nandeha taty fa nilozanao ny azo azy fotsiny tany tena hitako reraky ny asa mihitsy ianao ry mamanka tiako raha toy ianao mba miala sasatra kely makarivo-dranomasina ohatra avy aloha mba ho tantinina indray no anao an'io asa io aloha ka izy koa moa no azo antoka raha tio tsy hoe mandany tsy ala sasatra fa hoana tena ohatra ny voaozina iasy zany any ahy na any an-tsena fotsiny aza dia ohatra ny matsiaro tampoka izany fa tokony any ambiraoko misy hafa tsy eo aretina nge zany ry mama zany ve tsy misy afa-tsy ny fialan-tsasatra ihany no afaka an'izany aminao tsy aleonao ve manaiky ny teniko teny izao sao rehefa miombo tsy misy fanafana ntsony izany vao anaovana ny tsy misy fa hono ahy ahoana avelao eo aloha ny amin'iny inona foana ho nataon'ilay tovolahy iny aty aminao aty ay fetra ry mamano anarany tovolahy fetra ay namako hatray efa hatrany ampianarana mihitsy izy iny nolazain'ny olona rehetra fa kambana hono izay roalahy zany vao maika nanamafy ny fifankatiavanay roalahy zany tsara kosa jerony mamano maso tsy miangatra kosa nge tsy tena misy itovizana ve zay tena mbola tsy voadiniko tsara aloha zany fa mamangivangy anao aty zany izy iny mikasany akazino mpiara-miasa amiko ary mama mba nahavita ny fianarana tsara momba ny fitantanana koa manko izy iny tsara kosa zany ary amin'izany mahampisakay izany dia aleko izy no hiara-miasa amiko toy izay olo-kafa karaha maiko toy ny mpiasa rehetra izy fa ny arenako ndray tsy ho zaraiko fotsiny aman'olona zany ka ny tandremahany anefa ianao fa ny olona nge fetsifetsy
sady ianao raha teo nandova ny toetrako diso tsotra sy miatra olona loatra. Aza matahotra maman fa mailo ny aty. Tsara kosa izany rehefa nahita sy ianao ry Fitra. Ka Roviana hono nanomboka izany dia aiza no hiasana? Any amin'ny hotely Ravitsara no hiasa Rininy. Hotely tena matanjaka tokoa izy satria kitana dia. Ay, Misy sampany roa moa any amin'ny faritany ka tsy eto no hiasa fa any amin'ny faritany. izany hoe hisaraka aminay sy dada izany ianao io? Fa izaho kosa ve dia verineno toy ny sasa foana e. Efa saika naharava ny tokantranoko ry Fetra ny fanalavitako anao ka tsy foky intsony hisaraka aminao marina e. Dia ajanoko ve izany ty azo ty? Tsy miteny ange aho hoe ajanono ny asanao e. Saranao aza mahita asa tsara toy izao. Saingy tsy azo atao ve raha miresaka amin'ny mpampiasanao ianao dia mba mijanona eto tanahy ihany no miasa? Mety isangeriny izany mpampiasa azy izany ka tsy tiako ny manohitra izay heviny aloha ety am-piandohana. Rehefa tafiditra vao afaka mandazy tsy mety amin'ny fiainako. Eny ary fa manaiky ahy e. Izay hevitra rato no asa. Matoky aho fa tsy hanary anay ianao na dia any an-tany lavitra any aza ny asa ry Fetra. Aza matahotra ianao Rininy a. Toy izay ny olana risy mianaka. Mila fanarenana aingana ny fampitaovana io hotely io sao dia tsy vita mandritra izao fotoana tsy dia mahabetsaka amin'ny vahiny izao. Ka efa izay ara ny olana anjaranareo amin'ny rahalahy manapaka an'izay teti-bola saza amin'ny fanamboarana ko. Fa maninona koa nefa raha afosina ihany koa lesy ny loko anaty sy ivelany a. Fa velon'ny papa zao no nanaovana an'izany farany. Ka mbola tsara kosa ange lesy ny lokony ao e. Ka tsy dia azoazoko loatra le tsy lokony io a. Tsy dia tiako manko ihany loko somary matromatroka toy io. Tsy aleo ve azavazavaina kokoa. Tsy maninona ary raha izay ny hevitra lahy e. Elahy ange ny tompony e. Zapa natateraka fotsiny. Aza atao toy izany le rakizy ny fiainana. Mila mifanakalo hevitra sika rehetra na tsarana ny asantsika. Satria io ny akina ny fiainantsika. Matoa ianao no any nekeko anampy amosy tantanan'ireo hotely ireo ry Fetra dia satria efa nahazavainy tamiko ny fahatokisany ianao. Mbola manana olona azoko atao amin'ny toeranao ange e. Firy moa ireo avanditra tompoko lahy no maniry fiara-miasa aminay mianaka eto. Saingy ianao aloha izao no hitokisana ka ataovy izay ampandroso ny hotelitsika e. Aza vao ny hevitra sao mba mety haresy lahatra ihany fa tsy tonga ianao dia manidy mifanakalozakevitra toy ny teo. Eny fa mazava izay tompoko. Ary mbola mamerina fisaorana sy fankasitrahako anareo ihany fa mandray asa ato toy ny hafa nareo. Tsisy fisaorana e. Dia tena nyroborobo fatratra tokoa ny fiarahanay sy mosany asa. Tsy mba nisy aloka izany mihitsy na nelingelina ny fisaka izanay. Na ny mamamosa aza dia nakasisaka tsara ny fiarahanay miasa ary nandray aho toy ny zanany mihitsy. Toy ny olombelona rehetra nefa dia tsy maintsy nisy ihany ny olana. Fa dia nisy inona loatra Rininy a. Ary etin'inona loatra izany mahazo an-dady izany dia nafarana avy lavitra mihitsy ahy e. Misaotra an'Andriamanitra anaka fa mbola tonga ra-potoana ihany ianao. Marary ange rado hoe misy aretina tsy dia fahita loatra ao amin'ny lohany ao. Izany. Vao herinandro izao ny hetsika io aretina io ary miombo mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Ka hopitaly aiza no misy azy? Ao amin'ny klinika Mitsimbina no misy azy. Ary raha nivaly ny analizy izay natao taminy dia tena aretina tsy dia mbola hain'ny dokotera mpitsabo eto amintsika loatra izy ity. Sady vitso no manana mari-pahaizana manokana momba an'izany. Tsy eto avokoa nefa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ka maninona raha lefa tsaboina ny velany izy e. Inoko fa ho tsara amiko koa no mandeha any. Ary ny sarany sy ny kojakoja ilaina momba an'izay any. Vola daholo ange ry Fetra izany. Lazaiko aminao fotsiny fa na nitahirintsika any amin'ny banky aza efa reto ampelantanany reto avokoa fa tsy misy horaisina tsony. Tena vaka Rininy fa sendra ny patsiray tsomby vavy ty. Avelao aloha any amin'ny dady ejeriny fahasalamana izay vao manapa-kevitra ka. Andao ary fa hoentiko any ianao hoe indrino izao no miandry azy aoko. Fa nga tsy misy lehilahy mihitsy kosa ny olona efanta toy izany no asaina roa miandry marary. Andao rery Fetra fa nisy ve tsy nasaina ny andry a. Dia izay lazaiko anao izay ry mosa. Tsy mahatoky an'ity fetrafetranao ity intsony aho manomboka an'io. Aiza daholo le taratasy tany amin'ny mama manamarina an'ilay fahabangana teo. Mbola reo daholo fa ianao ve ahoana e? Na tsy nianatra momba fitantanana aza mba mahay manala sy manampy any.
so dia heverin'ilay fetra ho ketrina asika ka tsy halala fa ampitomboina avidimy eny avokoa nge vidin-javatra rehetra ato anatin'ity facture ty io jereo aza mbola misandoatra aloha ianao ry maman fa mbola eto ampanamarinana ny adalan'ny fetra ngentsika izao omeo facture tamin'ny volana lasa teo iny hoe za ry maman za moa nanaovavako azy teo ty ngambo izy teo hoe mbola reto avokoa nge heverinao fa tsy efa nanaovako fampitahana angary eo ary fa inona ary ny olan'le zalahy iny no mahatonga azy anao an'izao fangalarana mibaribary be izao ka inona ary ny fanapaha-kevitra fa mbola betsaka ny asa miandry ahy na mpiantso an'lahy ry fetra satria misy zavatra tiako aseho an'ny lahy reto dia ny mbola eto tanàla fa inony reto ny asan'ny lahy io fa inona indray fa manino nisy reto ny toy izao sao dia mba santoka ary reto za ve dia hanao zavatra toy izao fa manana mpitatam-bola koatra langa zahay no ahilikela amin'iza indray ny fahadsoana tsy te efa mahalala momby reto aho fa alao tsy kelikely amin'ny karamako raha izany heverin'ny lanangalatra tsy mbola niteny an'la onangalatra nge hatreto ary tsy mbola ny ampangalala ihany koa fa nahoana no mahana sahady tompo maso fanamarinana nge no asaiko atao lahy amiko raha mosa dia veriko fampangana sahady ny dikan'izao fetikela zao sady tsy efa nilaza ny lavy atao fa esory amin'ny karamako raha tiany lahy zavatra tsy nataony lavy dia lahy no hibabo ny vokany mampieritreritra mampatsiahy ny fiainantsika tany am-pianarana izany tsy tiako aho mbola hivery lahy toy tamin'ireny ampiara teo ny karama omeny lahy ka tsy misy olana fa roa raha tsy revely lahy dia ny mbola tsy mirehatra ny fatezerako amin'ny lahy dia lazao ahy inona ny problema lahy ka ilany lahy vola be toy izao mbola tsy nanome any langa raha mila vola lahatra izay efa miteny amin'ny lahy aho fa tsy manana olan'izany ary tsy izaho koa no manao faktura vendrana be toy izao dia mialatsiny amin'ny lahy ary fa ampiakatra n'izao raha zao any amin'ny tribunal ekonomika rehefa tsy mety ajaina mahampinama ny lahy dia avy alao mpifahavalo mandrakizay tsy misy tokony esan'ny lahy ato amiko tsony koa raisy ny entan'ny lahy dia lasa lahy tena mampalahelo tokoa ry fetry ny fanapaha-kevitra n'ilay somosiny amin'ny mahareny ahy sy amin'ny matompona andraikitra voalohany ahy dia mba tiako fantatra ny antony nanaovanao andreny fahadisoany ireny marary dady marary tena marary mafy lany avokoa ny vola teo aminay sineny tsy misy sarangotony tsony dia voatery aho nanelika tamin'ny volanareo fa naninona kosa nefa ianao ny tsy nilazany taminay hatramin'izay ka mbola azo ny fanampiana kosa nge izany menatra hoany sady nihevitra fa raha mangataka dia azo tokoa saingy tsy maintsy amerina izany ka naleoko tonga dia nangalatra miveriko manko fa tsy hitanareo velively akory zao fahampangano izao raha hoarina ny vola miditra aminareo ary mety tsy voatsikaritra reo kory izany kanjo moa izao fa efa fanaonao ve izany izao vao izao mihitsy any nanao izao ka vao izao mihitsy dia mbola ny amin'ny hopitaly ve izany ny dadanao efa ny an-trano izy miandry izay afatesana satria tsy mety mandray ny hopitaly raha tsy misy vola izao ny hevitra rofetra ahoana iresaka n'izao toe-javatra izao amin'ny komisera aloha mba hahafaha mamototra anao ato mody ianao avy eo ary izany no anazavany sainjanako momba an'izao raharaha izao dia ho hito eo ny toy fa asa vonoina ny findainao rehefa veto tena misaotra anao ary mamasi eny fa tena reny tokoa ianao tsy misy fisaorany fa tsy efa nanontany any lavy aho hoe inona ny problema any lahy tena niny lany tsy namaly ka ialahy tsy nina tonga dia manindry nefa voatsiny ka naleoko tsy niteniko bon ka aza vao amiko ary ny olany mahararo aho raha baininay efa ray volana no izao no nahavo azy ty leza ny taratasy ny dokotera ialahy moa dokotera raha teo aiva izany mahazo mibainy lahy fa aiza izy ny tsabony dia roviana fandidiana no atao ka izy azy efa ny an-trano izao fa lany ny volako mbola nivelany daholo ny profesora manana n'io spesialité io ka
na zay miandry azy ireny na tonga de évacuation. Lainga letsy zany io mihitsy angeny spécialitéako tadidiko tsara tamin'izah vao tonga teto. Tonga de tsindry be no azoko hoe manaova généraliste ihany fa mbola tsy misy eto amintsika zany aretin'izany. De naleoko lesy nandimby amin'ny papanay amin'ity azy ty ihany. Ila ve zany mba afaka andidiny dadako raha izany? Zao nataony lahy. Averenao amin'io klinika io ihany izy fa fantatro daholo ny mpitsabo ao. Marina ve? Zaho mihitsy no anatanteraka amin'ny fandidiana sy antoka ny lany rehetra. Ka raha sanatria maty lesin'ny dadako ty ahoana? Tsy misy maty zany letsy fa mba manana finoana. Somary sarotsarotra kely izay fotsiny izy io. Fa rehefa ampy ny fitaovana dia tsy maintsy avotra letsy Ary mandehana amin'izay lahy. Ento fiara lahy io. Itsy ambony biraoko itsy ny lakile. Aiza lesy? Io, tsy talave io mandehana zao tratra aoriana ka. Saotra lesy misaotra anao sahatsy zay dokotera nanana fandavan-tena lehibe toy izao. Sady mbola tsy nandala vola amin'Karina ihany koa amin'ny fitsaboana ny dadany fetra. Aza mbola isaorana aloha madama fa mbola tsy manomboka akory ange mifandidiny. Efatra ny an-tsekoly izay sy fetra no mpinamana tsy mifakafoy. Lazain'ny ankizy rehetra ho kambana mihitsy izay mirahalahy tamin'izany. Zany fifankatiavana izany no mbola mamatotra ny fonay amin'izao fotoana izao ka tsy nisalasala nandray an-tanana momba ny dadany. Sambatra ianao dokotera manana fo volamena toy izany. Mba ahoana reo indray aman-drenao amin'izao toetra tsara nananao izao Efa maty ny papako. Izy tsy gasy fa indianina. Ny reniko gasy. Tefena tao anatin'ny kolotsaina roa samy manana ny maha izy azy ary ny fahaizako mampiasa azy roa ifameno ny mahatoy izao madama. Fa elo zany aleo anga adiadiko amin'izay ny mombamomba ny vadinao. Io le atao hoe examen clinique. Faly be ary efa ianao zanako mba afaka mamelona indray fanantena ny namanao nama manangana olona tamin'ny maty mihitsy nge zany ronosy azoko an-tsaina mihitsy izay hafalian'ny fianakaviandry zareo. Tena velom-panantenana tokoa aloha zareo tsara zany ko. Soa fa efa tsy misy atahorana intsony ny ainy. Tsara kosa zany. Ny antsika moa ty didy tsy maintsy faina maha-piara-miasa. Fetra radio efa nentiko toy ny rahalahiko ka mba malahelo ihany raha tsy mamonjy azy. Sady papako nge fony fahavelony efa nanafatra mba hanao soa. Tena tsara ny manao asa soa na ny fahavalonao azy nge azonao soavina tsara Marina tokoa zany ry mama. Raha ny foko no napariko dia efa maty tahak'izay ny ray ny fetra. Ny adala sady efa tsy milaza ny olana mbola mangalatra amiko indray. Aza manome tsy ny azy kosa ianao ka mafy nge mahazo azy. Tsy maintsy ahita-mbaliny rehefa olana ry mama. Izy no adala namihana izany ho azy samy rery. Tongotsika fa aleo tsy amin'ny malalaka etso no ajana ny fiara. Anao miara-mety isika mianaka fa elo iray ihany ty ka tena kamo miandry anao eny sady ny orana koa ty efa avo be. Ka aiza ny misy azy fa tena mahaliana? Leo antaniko etso aloha fa tsy maintsy efa nafindra ny hevitra izaiko. Andao mama fa emporta 5 no misy azy ka tsy ty ve zany iromosa domoko aloha sa eo anaovako azy ay ato ka manahoana ianao zao monsieur Rado? Zao efa mandroso fahasalamana zao dokotera fa misaotra anao. Izy no reniko patron ny fetra ary izy ry mama no ray ny fetra. Faly mahafantatra anao tompoko. Ary mama atao tsy mamaly fa variana fotsiny sa tsy mino ianao fa olona velona io ary zany na toy izao azy. Tsy variana izany fa toatra ny efa nisy toerana nahitako anao raha misia rato moa izy teo faly mahafantatra anao ary aizy fetra ity alesy fa inona ny lanilahy manao any madama zao tonga manefa ny adidinay aminao zao rery fetra
amin'ny mampiray asa antsika dia tonga eto izay mianaka mba hamangivangy ny tsy salama re sady manatitra solom-boankazo ihany koa e. Tena mbola mamerina misaorana mitafitafy aminareo mianaka izay mianakafa mananamana tokoa manana anareo. Neny moa izao tsy eto fa mbola lasa nikarakara sakafo any an-trano nefa dia tena naniry ny hitanareo izy ka izaho izany ny solo-tenanay mitondra ny sorany. Rehefa sitrana somatsara lesy ny papalalà mbola afaka miaona ihany tsika rehetra. Sady izany ry maman tre ary tao tsy miteny fa sanganehana fotsiny ry maman izany e. Ka toerana tsy te mahazatra amin'ny madama kosa ange lesy ny toy itony e. Izany no mahatonga azo vitsivitsy teny toy izao. Ohatrany tsy azo azoko ny mitsidika olona marairay-ty amin'ny toeram-pitsaboana toy izao e. Mangatadalana angary zareo fa tsy maintsy mbola isy ihany fotoana ionana. Mandalana raha-pitsy andray miasako madama. Tsaboy tsara aloha ndrainao e. Izay ianao vao miasa fa tsy misy asa maika akory eo. Saotra besaka tompoko fa tsy voavaliko izao ataonareo azy ao. Tsy misy fisaorana lety izany fa tsaboy tsara fotsiny aloha ny rain'lahy. Dia rehefa sitrana izy miasa mafy lahy. Sady izay? Fa raty ve mbola tsy salama mihitsy samy seniny? Ny dokotera milaza fa tsy misy ahinan-tsony, efa salama tsara ary efa ody atoato nefa toa endrika manjombona no andraisana ho an'izany. Fa maninona rado e? Tsy maninona fa veloa aloha mba hiala sasatra kelika. Fa zanga moa manako-tabanao raha te hiala sasatra ianao? Veloa mihitsy aho irery fa mandehana ianao manao raha any an-trano any aloha e. Fetra raha teo efa eto afaka hakako izay zavatra ilaiko. Dia efa roanao mihitsy ange azy izany rado e? Tsy mandroaka sanatria fa efa hitako reraka mihitsy koa ianao e. Mandehana mba miala sasatra fa ny aina ange tsy hananam-piry e. Sa ve moa aleo ny doika anao fa aleo ary andeha? Asaivo mandeha aty fetra raha hitanao any e. Iendre e. Dia izay raha tony nahatonga salasala-potoana toy izao namanganao aty. Tsy mety mifoky raha tsy nao sika ianao satria fantatrao tsara ny antony. Tena nahitangano araka ny fitenenana tokoa aty sehena. Filana kely tsy voatana tao anaty fitaona nahatonga izao. Angamba asa fotsiny raha izao ny fantatry izy mianaka. Angamba dia hozonon'izy ireo ho faty mihitsy. Ianao izany fa ny anahoana ny ho fietsiny. Ianao ilay nahavanondoza nanolana andreniny nefa ny fitsaboana maimaim-pona. Ary anao ahoana no fitsarany sendra? Namitaka azy hatr'izay? Ianao ty amin'ny mafirivotrako. Tsy njo samy riry ny tadio anao. Zeno miangavy ianao mba hanginy toy izay nataontsika teto izay. Fonenareo mianaka namangy ateto ka tsy efa izany koa ve ny vava nataonao hafa iny e? Tsy vitako izany rato efa miteny ianao fa manenjika ny eritreritro. Avelao hibaribary amin'izay marina dia samy mizaka ny vokany. Nazana ianao. Mifona aminao ary izay eny tamin'ny fahadisoana vitako taminao. Ary mba fiangaviana ny aty. Raha tsy hoelitsika eo anatrehan'Andriamanitra dia oka hijanona ho tsy ambaratelotsika asianao irery izany. Moramoraina ery ianao izany. Fa heverinao mora anga izany tana tsy ambaratelo izany? Zeno elo tsara. Efa manana ny ray ny mosa. Efa milamina kosa ny amina sy sendra. Ka inona indray mbola tadiavinao akorotana amin'izany? Mba tiako fantatry ny zanako alohan'ny kipiny reto masikoro reto. Fa gasy ny iray niteraka azy. Efa mila tsy ho zakako manko indraindray ny mieritreritra hoe zanako tiako nefa nanafenako ny tena marina. Dia heverinao fa hanova inona eo amin'ny fiainantsika rehetra ary ny fahalalana ny marina raha izany. Tsy voamaika aza ampisavorivory sy hiteraka alahelo. Za zany ny tompony teny farany ka dia izany manapa-kevitra amin'izay atao. Ekena saingy mba dinidinio sy hevitra hevery ihany mba tsy hisian'ny olana. Ka efa salama tsara ianao ty rado ka maninona amin'izay moa sika raha mandeha miaraka misaotra ny patron ny fetra e. So dia tsara ny olona tsy mahalala fomba eo tsy sikako. Efitra mety tokoa ny aniny sady za koa izao hanomboka hiasa ny herinandro ambony iny dia mba milamina sika amin'izay. Zary izy mianaka tao mbola tsy mazoto ny hoanika. Ahoana kosa ary izany hevitra rado izany? Raha tsy zareo ange dia efa niondam-bato ianao tahak'izay e. Tsy tiako mihitsy izay toetra ny dada malailay finosana izay Tsy hoe malailay finosana ange tsy akory fa
efa betsaka izay fisaorana natao tamin'izareo izay ka amiko dia tsy ilainy intsony ny rodorodo ho any e. Tsy mety kosa izany ry dada. Aiza ilay faiza makasitraka amin'izany. Tsy afeniko aminareo mivady fa noho ianao nge ry dada no antony nangalarako tao amin'ny zareo tao. Dia tratra ianao sady tsy tratra? Indrisy fa tratra tokoa ary saika tsy vita ny farana tamin'ny fandroahana mihitsy fa nareo anga ahoana? Saika nahita angana. Andray lesy dia lahy dia sananao izany no ny fitiavana? Dia ahoana ary ny mbola namonjena anao toy ireny ka? Voatery any tantaran'ny fahasaranako tamin'ny Matamabe. Izy no nanilanelana ny adina irolahy ary rehefa ny fanazava teo dia ny fona ary ny vaha ny fondro zareo. Dia tsy mendrika isaorana ve rady ny olona toy izany aminao Rehefa tsy hoany ianao dia tsy maintsy makany Manahoana ianao madama? Izany reny fetra. Ary to eno rotony izy indrindra ty. Ary toy izy ny teninao teo e. Fa nahoana ary kala eno nanjary-panana be toy izao ndria? Tsy misy idiranao no nazahoako ny renako e. Izay antondianao lazaina fa mbola betsaka ny asa miandry aho. Tsy nampoiziko. Ary izany kainy tsy netezany rado nandeha taty Mpanampy tao an-tranony kosa ve no tompotompony sy andadiladizany aty? Fa iny mpanampy anareo, nanasany malotonareo sy nahandro ny sakafonareo. Mivadika kosa ny rasa kehitriny. Ny zanak'arendreo izao no manampy an'ity mpanomponareo fahiny. Raha izany ny toe-tsaindry dia soroko tsy asa atao aminareo ny zanako. Sory, re miala folo miditra e. Za indray aza mba hanao vanavinavim-bava toy izany seno Ry, fa tsy zanvy akory le fomba fiteninao fahiny raha matorasindro. Tsy ampahafirin' izay mba tafitaka manao tsinitsinina ny madinika. Fa fony madinika nga mba niresahanao tamin'ny teny feno tampitampi. Mo tsy fanambaniny isan'andro vako no mivoaka amin'ny vavanao. Ka inona ny olanao raha averiko aminao ny vavanao fahiny? Sa rehefa ianao no manao dia tsy maintsy zakaina fa raha ny hafa ny tratrany dia sakoa izay. Tsy fanasa vangy amindriny natongavako eto fa isotra nareo mianaka tamin'izay vitanareo rehetra tamin'ny rado. Tsy misy fisaorana. Ny hafa aza ve anaovana maika fa hainareo olo-patatra. Ay ve izany no rarotindry mihitsy ny fahafantarana anay mba hanaovandry ny valifatindry amiko e. Tena maizitsaina ianao raha matora sendra. So ihany fa tsy mosa ny nandray anao teto fa za reniny. Angamba dia tsy haiko ny nanaovana anao teto. Dia efa vehivavy lehibe efa nanjary veranina dia mbola tsy ova ihany Tsy hijaly hoe amin'izany ny vinanto vavy. Tsy misy idirandry ny fiainako e. Ny andria atao izay ahasosoa azy. Fa hitanao tsy sosoa anga ny fiainako izao. Tapoha-karena tokoa ndrika tsy mifidy izay vava avoaka. Iza moa izao mahalala raha arena azo avy amin'ny fitondran-tena tsy mendriko tony. Inona moa ny idiranao amin'izay fomba nazahoako ny arenako? Ka mba miseho amin'ilay manindrinindry aka. Matsiaro voatsindrina aza ato izy. Izao ny vokatry ny ampopoko. Izao hitanao sy tazanao rehetra izao ny herim-poko madio mangarangarana. Iza mahita raha alatra koa ary izao. Efa tratranao nangalatra tao aminareo anga? Tsy ny zanako moa izao no efa tratrany nangalatra tato aminay. Andray, aza ataonao an'izany ny zanako Fitako. Fa nga fidiny ho azy nanaovany an'izany. Efa nitantarainy taminay sy rato ange izany Niary efa voaray izay ny fisaorana raha matorasindra ka hitanao amin'izay ngamby varavarana nidiranao io. Fa toro andrisady nge aza mihitsy fa tsy misy esako e. Ny fiainako tsy vitandresaka fa miala tsiny Fa nahoana kosa rato ny tsy nilazanao teny meloha fa iseheny mpiasantsika kay ty patron be ny fitra. Fa mbola tsy ampy ianao ve ny nandavako ny hoany Ianao ny te hipingapingaka eo vao mandraingiraingy eo. Vinavim-bavan'izay olona re zany. Reny tokoa ny tapoha-karena ka tsy mitsinjo izay hafarana. Raha izay nanaovany azy angamba no avaliko ny zanany dia asa fotsiny. Tsy ianao kosa ve ny nanao ratsy fitondra azy fony izy teto amintsika Efa zavatra taloha zany rado sady tsy tiako fasakana nadala ny vadiko. Ianao ny teo ratsy saina any. Maninona ny tsy izany ny divana tamin'ireny fa noho izy. Sa kosa mialina ny atsaratareny zato ianao? Tsara izy saingy tsy manaiko resiny ka. Ka resiny ianao sady tsy resiny amin'izao fotoan'izao. Ekeko angefa mpanefoefo izy fa raha fahaizana kosa angamba tsy ambaniny Aza olikolikeo ny resake valio ny fanontaniako. Andraso eo. Lao koa izany dia hitsenanjanako fa efa tonga iny izy. Manahoana dada sy neny? Salama tsara? Salama lesy izay fa ialamy manahoana? Dre, ary to tonga salasalan'andro be toy izao fa misy inony? Ka maika nomakomana ny mariazy mosa? Fangaha nambadiny edala? Fangaha ianareo tsy mba mamaky gazety amin'ny sabotsy izao natao ny mariazy. Tena lanonana manetriketrika mihitsy ny efa miaingany Ka iza hono tsy ho vadiny ry fitra? Any izy ihany.
zanaka vavitokana mpanankarena. Rony le manekeny rony ny fantaniany andro re. Na azo le ry na azo an'iny a. Mba tiako hita izany mariazy izany a. Hadiniko tokoa fa saindry zareo sika telo mianaka amin'ny mariazy io. Efa nilazako izy fa tsy mila taratasy fanasana intsony sika satria ny tao azy efa tsy ampy. Ny zanak'olona izany anambady amin'ny fomba manetriketrika ary tianao na ny fofony aza toa mbola tsy hitanay akory. Misy olo tiako andry dada sy neny saingy mahafisalasala ny toron'ny fitiavako aminy. Ohatra n'ireny tsy lehilahy reny le tsialahy. Sa matao be vavy? Zangery dada rehefa manao zavatra dia tsy maintsy manao avy tetika e. Ka soa aza dia variana amin'izany eo tialahy ka antitra vao hitaiza. Tsy misy an'izany rery dada sy neny a. Rehefa tsy mety ve tsy ajanona dia manova hafa. Omeko any neny reto volo reto a hikarakarana no entintsika amin'ny fety mihaja io. So dia tsy miendrika ny voninahitra omenantsika nefa nanantsika ato ka mividiana vaovao. Efa tomombana daholo lesy ny zavatra rehetra fa ny lasantsy sisa mbola tsy azo. So manko tapaka ny jiro dia tonga dia gropona alefa. Avelao ary aloha hividy an'izay e. Fa mandalova ho maman lesy alahy alohan'izany rehetrarehetra izany. Ie, sady misesaka toko amin'ny mihitsy. Lasaka. Mandrosoa? Ay fetra ihany. Ie zaka. Mipetra kely mihitsy aloha ianao e. Mitady ahony ianao? Ie, tena mitady anao tokoa satria mbola misy olona tokony asiana nefa tsy nahazo fanasana. Olona fireo eo? Olona raika? Ka izao ve zany izy io vao anaovana taratasy fanasana sa atsiana telefonina fotsiny dia vita? Ona re zany? Inona re ny lasako an'izany? Zao re mifofombadinao ange izany tiako asaina izany. Irahana mahafantatra fa toy ny mpirahalana reo somosa. Ka rary ny raha manasy izay tovovavy izay ianao. Ka le izy aza mbola tsy misy fa voatadiavina ko. Aza mirediredy rery fetra. Tovolahy ohatry hoe dia tsy mbola manao an'izany foana e. Eny misy ihany olo tiako saingy matahotra any amboraka amin'ny fitiavako azy. Dia aleoko aloha miandry fotoana lavako. Hitanao izany? Tovolahy toy izao ve tsy mba hanan'olo tiana? Mba ohatra n'iza loatra re izany? Oka re madama. Avelao aloha asa amirery no momba azy ka marina. Tsy maintsy entinao manaraka anao izy rapitso. Azonao izany? Tsy mba hiaraka angia amiko. Ka tsy ho sarom-piaro ve mivadinao e? Na ho sarom-piaro izy na tsy tsiraraho izany. Fetintsika isanao anio satria zanako sy zanako eo imosa. Nahoana kosa ny tsy mba vela hifety? Rado. Efa mifanarahantsika ny ampimana izany lasy izany a. Ka adonoy fa tsy zanako velively mosa. Azonao ve izany e? Eny ary rera izany ny sitraka ao e. Azafady fa manapaka ny fampinaretanareo azafady kely ange. Misy zavatra mba tiako ambara aminareo manatrika eto manko. Vita soamatsara izay ny fanambadiana sy ornelahy. Ny lanonana mbola itoy ny lanonana. Saingy amin'ny mahaeton'ny rahalahiko dia hifetra izany. Dia mba nitady an'izay tola tehezany koa ny edala. Ary eto amintsika izany tovovavy mahafatifaty izany izao. Mangina kely any azafady vetivety ihany ka mangataka amin'ny fetra mba hanantona kely ety. Vetivety le tsy fa tsy misy anankitra ny lahy eo ainga lahy. Tonga ary izao ny fotoana ka asehoy aminay amin'izay izay sitraky ny safidimpon'ny lahy satria ny anareo indray no manaraka tahaka izao. Asyhotehaka kely aloha fankaherezana amin'ny fetra e. Fa inona foana koa ty mifangala-pijery ty? Tsy misy an'izany reo sena fa aza mamontsyampiny eo tenao so dia verina fa tsy hitako azy nareo sehiny teo iny. Marenina re ianao fa ity ny fetrany zanatsika e. Mialatsiny rizy mianakafo fa tsy hoe dôzydôzy akory raha fetra dia hoe ny teniteny foana. Misy olo tiako tokoa ao anatinareo rehetra ireo. Tsy fantatro izy raha mba mety ho tiaka. Ialako tsy ny de zao so ana fotoana azy zany
hitra e ka lazao le tsy fefa-te ihany ny olona rehetra. seny sitrako ino satria zay no tiako sady tsotra izy no tsara fanasy antra olona ary ny tsara tarehany tena nambabo ny foko na dia mbola zoko lavitra azy se eny dia tsy mampanina ny ampiakatra azy ny vady tsy misoroteny amin'ny loatra ny fanteran'izany efa nilazaiko eo afa ho avy tetika ka tsy te hisahirana loatra intsony fa mba te hanambady-panan-karena mety tesitrano mosa zana satria zalay no heverin'ny rahalahy iray ty te tondra azo toy ny zanaka nefa tsy maninona izany. Fitetika tokoa la ny zanako a na tsy nampahafantariko azy aza fa mpanampinay taloha tia ka saina ilay novady ty dia toa tsy mampaninona indray satria sady manan-karena ny tsara taria mambika za mihitsy ny ampirisika ny fiatranam-bady any seheny tsy maintsy ho lasa vinantoko ihany ry seheno ary eto aho vao hanatanteraka ny valy navinavindry fetra fa ino ny ty loza lazay se reniny senge seheno e ataoko ahoana no hevitra ny seheno ho toy ny vinaty vavitra indray nefa efa reniny janako dify ihany izay seheno tsy nampahafantatra dia ny melony tantaranay dia tena nahita angano tokoa ny zanako fa mitady hanambadina reniny izay reniny rahalahiny ihany dia ahoana inona no atao fa zao vao nahita angano asany radio taitra ihany ny foko nandreniteniny fetra izay tokony ho zanako raha nanaraka tsara ny tantara ianao nefa sanamboraka ny fitiavany nahita angano tokoa izay sy rato raha nilazalaza ny lasany tamin'ny olona fa mba ho fanafotako ny tantarany tsy hivoaka dia maninona moa raha manaiky manambady ny fetra. Ahoana kosa olona izy ry fetra no anaikiko ny lahanambady ny reniko ialazy azo lazaina fefa niraisiko toy ny rahalahako tsy manaiky an'izany na dia lazaina aza fa manimbazimba ny safidiny ny hafa ataoko mahita angano raha mikidikitika amin'ny reniko. Miangavy anareo rehetra izay manatrika eto ahy mba tsy handray avatrana izany tenin'ny rahalahako izany tena izy nareo fantatsika rehetra fa mbola varimbariny ihany izy ka rehefa tonga ny raharahany tsika mianakavy izao ihany no hiaraka natrika ny lanonana rehetra ary mitoy ny lanonany alefaso. nahita angano tantara mitoy soratan'i Saoly Rakotonanahary novelomin'ny Faniry Antarinivo sy Saoly ary Silofo José sy Christophe Rabiarmanana ary Rijal Jona. Andrindrara teknika Mamy Arvony. Nanantotosa Silofo José.